dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahany indray miaona amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Toko sy mino aho fa eo Andriamanitra izay anakinantsika ny fiainantsika io, mahafantatra ny ady izay atrehantsika ary mampandrisantsika mandrakariva satria ny teny fikasany dia marina mandrakariva. Zao Jehova mandafy manodidina azy ary voninahitra eo afovoany, dia ny fikasana izay milaza fahasoavana kanefa ao anatin'ny zavatra mafy no andraisantsika an'izany ary tsy misy lala tokony ankoatra ny fiankinana aminy raha teo lavorary izay kasaintsika rehetra. Milohan'ny zavatra rehetra hivavaksika Jehovah Andriamanitra ray, tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anarinao izay satria fantatray tokoa fa raha tsy hainao no miditra mitsehatra zavapoana izay zavatra rehetra kasainay. Nasehonao Tompo tao amin'ny toe-javatra mitranga fa mombanay ianao, mamaly vavaka anay ianao, maneho fahagagana aminay ianao, ary misy aza zavatra tsy takatry ny sainay kanefa tanterahanao anatin'ny renidrehetra ireny dia azo lazaina fa mivoaka ho mpandresy izahay, kanefa aza vela ho tonga amin'ny firerehana. Voaka Tompo, ianao no rery anay satria ianao no miaro anay. Mangataka ny fanahinao masina hiasa aty anatinay tsiraray avy, mba tsy hipetraka fahalalana fotsiny teny izay renay fa hiteraka tahotra sy ovitra mba fahanay miankina tanteraka aminao ary matoky anao amin'ny fitantananao rehetra, indrindra ho an'ity firenena malalanay ity izay fantatrao ny ady izay hatrehana, miady amin'ny fiainana, betsaka ny loza, betsaka ny korotana mitranga vetsy averoa. Izany zavatra rehetra izany tsy maintsy misy, kanefa ao anatin'izany miamiafo izany nanomezanao teny fikasana anay mba atokinay fa ho voninahitra eo afovoanay ianao, dia ny fanahinao masina hampanetry tenanay mandrakariva mba izanay manankina ny fiainanay mampelantananao. Tenenina indray Jehova araka ny fombanao, fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompony amintsika mandrakariva. Teny fikasana mahafinaritra no ndraisintsika tamin'ny farany, teny toky izay nambariny Elisa tamin'ilay zatoviny, hitantsika eo amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina teny 9:20 hoe: aroy Elisa aza matahotra fa mambatsika dehibe no momba azy. Matetika miverina ao anatin'ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra io hoe aza matahotra io, satria fantatr'Andriamanitra ny zavatra mampangorohoro, mampitaintaina ny fanahiana ao anatin'ny olona manoloana ny toe-javatra mitranga tapoka tsy hampozina izay mitady hiteraka loza. Rehefa nandinika teto tsika mahakasika ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao, angamba efa mankalilo sofina no miaino valana retina izay mamely, ary mbola mitohy mamely tsy kelikely izy, kanefa miroso any amin'ny fandresentsika satria efa mialefy izany valana retina izany, kanefa mitaky fitandremana amintsika ary araka ny fantatritsika dia mbola mitohy fanajana an'ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ary izay no nahatonga antsika nyresaka hoe navelan'Andriamanitra hitranga ny toe-javatra tahak'ireny mba hahatonga ny olona ho lasa toe-panahy, fiainana raiky tapisaka aminy, fanajana ny fepetra, ny mitandrina, ny miomana mandrakariva satria tsy fantatra izay avoky ny apitso.
araka ny fantaritsika raha ny soratra masina ny jerevana dia milohan'ny fandravana ny te zao tontolo zao ity dehibe ny loza tsy tambisaina zay hiatra manerana ny te zao tontolo zao ity. Tsika tsy afaka ilaza ary tsy afaka mampanantena bokaty mihitsy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy andalovandoza fa zay no mahatonga ny soratra masina milaza fa isika dia tahaka ny miaramila eny an-tany bedina ary raha vao miresaka hoe miaramila dia tsy maintsy misy fahavalo atrehana eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary mila fiomanana zany, mila fahazarana, mila tetika matipaika kanefa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny miady ary zay no ankinantsika mandrakariva amin'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra. Raha ny marina moa dia trompetra tsofin'Andriamanitra mba tsy hahatonga ny olona anjeniny andro lava fa mba hahatonga ny olona hiambina satria tahaka n'ireny loza ny atra teto ireny coronavirus izay namely ity zao tontolo zao ity, tahaka n'ireny fikasana hamono ny filoham-pirenena, tahaka ny korotana maro isan-karazany mitranga avetsy avy tsy misy manam-poana zany fa saingy mila miambina, mila mitandrina manoloana n'izay toe-javatra rehetrarehetra zay ary dia toraka izany ihany koa mitaonantsika Andriamanitra mba hisaintsainantsika ihany koa fa na ny fiainantsika mandalo ety amin'ity zao tontolo zao ity aza tampoka ny alantsika teto ny fahafatesana tampoka no hatongavan'izany fahatongavan'ny kristeny amin'ny rao an-lanitra tsy misy mahalala tampoka no hatongavan'izany ary ny zavatra marina dia tsy maintsy ho tonga zany kanefa Andriamanitra tsy tonga dia mamely tampoka akory fa amin'ny alalan'ireny loza avelan'ny hitranga ireny no hanazarany ny vahoakany mba hiambina mandrakariva mba ahafahany mibanjana ny fiainam-panahiny le fiainana mandrakizay zay andimby zao hita maso zao kanefa mbola velontsika mbola miaintsika matsiaro mararitsika noho ny ady zay hatrehana ary eo indrindra no aneon'Andriamanitra fa misy izy ho an'ny olona izay miankina aminy tena miaro izy manoloana ny loza izay mitranga raha amin'ny fomba tsy takatry ny saina ka raha mizotra amin'ny lalan'ny fandresentsika raisina mpanetretena zany fa tsy tokony ireryhavana ka eritreritra hoe niezaka nataon'ny tena natonga an'izany rehetrarehetra zany. Sitona lesontsika tamin'ny tantara ny Hamana sy Mordekay vokatry ny fialonana ny namana sy ny fankahalana ny namana dia nanjary nisy fiantraikany teo amin'ny zanak'Israely zay le valifaty tianao tanterahan'izay ka nanao tetika mba handringanana ny zanak'Israely rehetra. Mbola jerevantsika moa mitoy amin'ny tantara fa tantara mitovitovy amin'izay ihany koa ny zavatra nisy tamin'ity mpanjaka faharotoko fahen'ity izay tantara ny Elisa zay teo nivo ny zanak'Israely ary ny Siriana dia tandindon'ireo loza hamely tapoka ny zanak'Israely. Mazava ho azy fa rehefa miorina ao amin'Andriamanitra ianao marina ny tenin'Andriamanitra hoe zay teo velona araka ny toe-panahin'Andriamanitra ozy dia tsy maintsy enjehana noho ny amin'i Jesosy Kristy raha vao miazona ny marina ianao te handeha amin'ny lalana mahitsy ianao miditra mitsehatra foana ny devoly mba isan-kanana an'izay le fahamarinana tiano tazomina ary ny tanjonak'indreny devoly ao anatin'ireny loza maro isan-karazany zay mamely ny olona ireny dia mba hahatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra velona. Ohatra ny hafahafa ny fomba fitantanan'Andriamanitra ny olona satria tsy araka ny eritreretintsika hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy ahakasika antsika mihitsy ny devoly ny loza ny aretina ary zay le tokony hitandremana rehefa mandinika ny soratra masina. Hitantsika teto ny tantaran'ny Joba olona nandeha nahitsy kanefa nahazo permission avy amin'Andriamanitra mihitsy ny devoly mba hikitika momba ny Joba rehetra niditra tamin'ny fahoriana tsy roana tany
fa tsy nampiala azy tamin'njehova zany mba ho fianarana ho atsika ihany ko farakaraka ny ifikirantsika marina ifikirantsika amin'andriamanitra tsy maintsy misy ny fanenjehany ary rehefa fantatra dia mimeloa fa rehefa hiaraka amin'andriamanitra isika dia tsy maintsy misy ny fahavalo zay ny mahatonga ny fiomanana ny fanajana ny fepetra na dia tsy fantatra raha ny zavatra hitranga fa andriamanitra mampafantatra nefa fa misy olona voatendriny zay mampafantatra ny olona zay matahotra azy ny toe-javatra hitranga na tsara na ratsy mba tsy hatonga azy ho tratra ny loza ary toraka izany ny zavatra mitranga zany tamin'reto vahoakan'ny Israely reto zay taranaka voafidy netraketrahan'ny Sirianina mihitsy ka nanao mitetika rehetra mba hamelezana azy fa so ihany moa teo mpaminany Elisa zay nitenenan'i Jehova ka mitetika rehetra ka sainy Sirianina hamelezana ny zanak'Israely fantany dia mimeloa ary nambarany tamin'ny mpanjakan'ny Israely zany hoe tandremo fa mitomby ery ananina dia ny Sirianina dia nampaneraka ny mpanjaka ary hita fa marina zany rehetrarehetra zany dia natao ny fiomanana rehetra mba tsy hatanteraka ny fikasany ratsy tady hamotika ny vahoakan'ny Israely teo natrehan'izay nefa zavatra hitantsika tafitohana ny mpanjakan'ny Siria nieritreritra mihitsy izy hoe misy mamadika ao aminy kanefa reo koa dia mahafantatra tsara mihitsy ny fiainany zanak'Israely fa nisy tamin'ireo mpanompo tamin'ireo olona teo ambanin'ny fahefan'ny Sirianina ny teny tamin'ny mpanjakan'ny Siria hoe misy mpaminany anankiray ao amin'ny zanak'Israely izy zay mahafantatra na dia ny zavatra teneninao ao amin'ny efitranonao fandrinao azy tonga dia fantany dia mimeloa tafitohana ny mpanjakan'ny Siria ary nandray fanapahan-kevitra mitondra miaramila be dehibe vokatry ny fankalana ny Elisa hoe andao jerevany Elisa hovonoany Elisa fa io ihany ny tsy hatanterahana ny famelezana ny zanak'Israely fa vary matoa hamely izy dia hanandeva izy hambabo izy ary tsy vitany hoe ho andevozona fotsiny zanak'Israely fa ny areny sy ny fananany tia no azo kanefa lasa vato misakana Elisa eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary ny fankalana ny Elisa na tonga ny mpanjakan'ny Siria tena nitondra miaramila be dehibe mba hisambotra azy kanefa Elisa tsy nanatahotra teo anatrehan'izay ary toe-javatra takan'izany keo ny zavatra misy ankehitriny arakaraky ny ijoroany ny filoham-pirenena ho amin'ny famarinana tsy maintsy misy ny fanenjehana sy nitetika maro isan-karazany ary dia vavolombelona hiditsika fa tsy hitsaratra eo fa milafo ny rehetra na iodika viana iodika vanana dia isy ny faminga-pikianana mandrakariva ary nitetika adiny dia voly dia avolenta ary indraindray izy mody miseho namana kanefa hitondra fingana fotsiny nataony fa ny azontsika antoka raha mbola mandeha amin'ny marina sy miankina amin'Andriamanitra dia ho ampahafantarin'Andriamanitra mandrakariva nitetikady ataon'ny favalo ary nitetikady rehetra ihany koa hoentina miaro tena manoloana izay rehetrarehetra izay natahotra ny mpanompony Elisa tamin'izany vanim-potoan'izany raha hitany maramila marobe nanodidina azy satria hivatana ny valifaty tsy ny zanak'Israely tsy miteto fa le Elisa mihazona ny marina le Elisa hitenenan'Andriamanitra le Elisa matoky an'Andriamanitra le Elisa mahafantatra ny zavatra hitranga rehetrarehetra halan'ny Sirianina halan'ny fahavalo ary mba hahafahana manatanteraka ny teti-dratsy rehetra manoloana ny zanak'Israely dia Elisa no raha sibatra voalohany hoe tsy maintsy vonoana amin'izay mora kokoa ny hamelezana ny zanak'Israely fa saingy Elisa olona miaraka amin'Andriamanitra zavatra mitranga nefa dia fantany izany ary tsy nanatahotra izy manoloana an'reto fahavalo be dehibe niaraka taminy ary izay no nahatonga azy raha vakitsika ny mpanjaka faharoa toko fa 9:15
rehefa mifomaraina koa ny zatovo ny lehilahy n'Andriamanitra osika nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia ho ilay zatovo taminy indrisy tompoko ahoana nataontsika ary hoy Elisa aza matahotra fa momba antsika Hozia dia be no momba azy ary io ny teny toky omen'Andriamanitra antsika raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra tsika tsisy zavatra atao mampatahotra ny herim-pamoretana rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity satria mihoatra lavitra noho ny hery ananan'izao tontolo izao ny hery ny miaramila an'Andriamanitra ary izay no natonga azy amin'ny andininy fa 7 eo ary Elisa ozy ny vavaka hoe Jehova mifona aminao ampahirato ny masony mba hahitany ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo izy ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy hafa manodidina ny Elisa matetika ao anatin'ny tahotra mahatonga ny olona miravoravo tanana indrindra manoloana ny toe-javatra mitranga satria ity zatovo ny Elisa ity dia nyray fo nyray saina tamin'ny fandehanana ny marina ka raha nahita ny miaramila ny vangongo marobe dia natahotra sy nangovotra izay ny natongavany teny hoe aza matahotra teny tonga amintsika ihany koa mampangorohoro ny toe-javatra mitranga sy ny mbola hitranga eo anatrehan'izay kanefa ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra mbola mahatratra antsika amin'izao vanim-potoana izao ampahirato ny masonozy mba hahitany fa niza miaraka amin'Andriamanitra dia ahiratra ny masony ary ahatsapa fa miaramila marobe miaraka amin'ny kalesy hafa no manodidina ny olona matahotra n'Andriamanitra eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ary maro amintsika nefa no mifikitra amin'Andriamanitra mahatoky ary eo misehatra ara-panangy ny teny soratra masinampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa niza miankina amin'Andriamanitra dia mahatoky fa misy miaramila tsy hita maso tsy hay eritreretina miditra an-tsehatra amin'ny fiarovana ny sambatan'olona izay mandeha amin'ny marina fiangonana mandeha amin'ny famarinana firenena mandeha amin'ny famarinana mahiratra ny masony ary tsy manana eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany satria ny momba antsika ozy dia be no momba azy teo anatrehan'izay nefa tsy nijanona teo ny fandehan'ny tantara 20 ka hatramin'ny 20 dia nidina nakaminy amin'ireo izy ary Elisa nivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe mifona aminao ataovy manjambeny reto olona reto ary dia nataony manjambeny ireo araka ny tenin'ny Elisa ary hoy Elisa taminy tsy tia ny lalana ary tsy tia ny tanàna fa manaraha ianareo dia tondra nareo any amin'ilay lehilahy diadiavinareo dia netiny nakany Samaria ireo rehefa tonga tany Samaria izy ireo dia hoy Elisa Jehova ampahirato ny masony reto mba hitany ary Jehova nampahiratra ny masony dia nahita izy ka indro tao foan'ny Samaria izy reto miaramila be deaibe ny Sirianiny reto Elisa nangataka foana ny fitantanan'Andriamanitra satria reto olona tsy mahafantatra ny Jehova kanefa dia tiany Elisa ho porofona fa ny Andriamanitra izay vavahany dia mahery noho izy ary raha nivavaka izy hoe ataovy manjambena ny masony reto fahavalo reto dia manjambena ka na Elisa nyresaka taminy azy tsy fantany Elisa tsy nandositra natrehany mihitsy izany fahavalo izany fa tsy fantany hoe tia ilay Elisa tsy fantany ary Elisa nefa mitarika azy hoe andao fa ity ny lalana ho ampahafantarina ho anareo ilay lehilahin'Andriamanitra misy vanim-potoana voatendry ahafantarany reto fahavalo reto iza marina moa Elisa dia mazava ny valiny olona matahotra ny Jehova fa reto fahavalo reto natao arany teti-dratsiny dia zao jamba tsy nahita ndikan'izay jamba tsy nahita izay dia zao lalan-diso no nizorany amin'ny fietraketrahana sy nitetika amin'nonany Elisa nitetika andravana ny fireneny zanak'Israely dia torak'izany koa toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao Andriamanitra no momba antsika mato voary ny filoham-pirenena ary ny fiarovana ny ain'ny filoham-pirenena midika
voaro ny hain'ny malagasy rehetra, voaro ny firenena, ary zany rehetrarehetra zany sy noho ny herin'olo tokana fa noho ny kristianina rehetra zay tena matahotra an'Andriamanitra tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. Ka jamba tsy mahita reto favalo reto satria mizotra amin'ny lalan-diso, ndraindray manao no foany. Azo antoka fa misy firenena vahiny ao ambadiky mitetika, kanefa misy miray petsapetsa ao anatin'izany ihany koa, na dia ny mpiray-tanindrazana azy dia tahaka ny zavatra mitranga na tonga ny teny fikasana tonga tamintsika tamin'ny bokyny Zakaria. Zaho ozy Jehova mandafo manodidina azy ary voninahitra eo foany, satria na ny zavatra mitranga nisy fampitahorana ny zanak'Israely mba hahatonga azy ireo tsy hanangana ny tanàna efa rava, tsy hanangana ny tempolin'i Jehova. Ary tsy vitany hoe ny Babilôna ihany fotsiny no nanana tetika mitady isankanana ny fananganana ny tanàna, fa nisy ny ray petsapetsa tamin'izy ireo na dia zanak'Israely aza, satria voakarama nahazo vola mikarena ary tsy nijery tsony zay mety ho famarinana, fa nitady ny fomba rehetra mba haminganana ny fananganana ny tanàna ka nampitahotra ny zanak'Israely. Ary dia niravoravo tanàna tokoa ny zanak'Israely teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Raha afaka tao Babilôna tsy nanangana tsony izy ny tanànan'i Jerosalema, tsy nanangana tsony izy ny tranon'i Jehova, dia zay nanirahana ny Agay-paminany sy Zakaria mba hampahery ny zanak'Israely asa matahotra. Jehova ny momba anareo, Jehova mandafo manodidina anareo ary voninahitra ho afovoanareo mba hoery ho an'ny zanak'Israely, mba hitohy ho an'ny fananganana ny tanàna zay efa rava. Ary zany koa no ampaherezana antsika, satria mitetika rehetra hanarenana nyity firenena ity, betsaka ny mpamingana, betsaka ny favalo, ary tsy vitany hoe avy any ivelany fotsiny, fa ny ato anatiny mihitsy no miditra an-tsehatra mampiravoravo tanana ny vahoaka. Ary tsy vitan'izay fotsiny na eo amin'ny sehatra ara-panahy azy, miditra an-sehatr'Andriamanitra mba hitondra ny famarinany tenin'Andriamanitra tena marina horehan'ny olona rehetra, fa misy ny manan-kevy ny vahoaka, mampiravoravo tanana ny vahoaka aza miaino rediredy zany zay zavatra nahazatra antsika ihany tohizana. Kanefa dia zao olona jamby zany tahaka ny reto miaramila sy nitafika Siriana nitady hamelany Elisa reto, ary Elisa tsy nanatahotra manoloana an'izany fa nivavaka fotsiny izy hoe ataovy manjambena ny masony, zany hoe tsy ahitany mitetika ady rehetra hoentina hamelezana le mpanompon'Andriamanitra mba isankanana ny teti-dratsiny. Ary zay le fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fomba mahagaga manoloana ny tetikady ny tediavana andringanana takona ny masony, dia manjary tsy tanteraka ny teti-dratsiny rehetra. Eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay nefa misy tanjona nikendren'ny Elisa, nanjambena tokoa ny mason'ireo ary tsy nahafantatra fa Elisa ty lehilahin'Andriamanitra ty, fa nentin'ny Elisa niditra mihitsy teo afovoan'ny tanànany zanak'Israelisa tamin'izany vanim-potoana zany. Araka ny 20 rehefa tonga tany Samaria izy ireo, dia hoe Elisa, Jehova ampahirato ny masony reto mba hitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony dia nahita izy ka indro tao afovoan'ny Samaria. Zany hoe le fahavalo mitady amely ny Israely, mitady ifofo ny ain'ny Elisa, rehefa nahiratra ny masony dia voahitany tia mariny le Elisa. Rehefa nahiratra ny masony hitany reto ny zanak'Israely, ary tsy le fahavalo no mitsangana manodidina ny zanak'Israely, fa nodidiny le zanak'Israely izay nitediaviny ho aringana gagany Siriana. Ary zany rehetrarehetra zany dia toky omen'Andriamanitra antsika raha mahay mijery ny soratra masintsika ho tonga saina ihany ny fahavalo rehetra ilavolefina tanteraka, fa tsy afaka manotra manoloana ny firenena zay voafidin'Andriamanitra. Fa ahiratra ny masony amin'izay vanim-potoana izay ka hatsapa fa mandamoka avokoa mitetika ady rehetra zay ny tanterahany. Kanefa ny zavatra ohatran'ny manaitra ao anatin'ity mpanjaka faharoa toko faheniny ity,
eo amin'ny andininy faraiky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo no nahita azy ozy ny mpanjakan'ny Israely dia hoy izy tamin'ny Elisa, rikako eo, asiako va izy, satria fantatra ny mpanjakan'ny Israely nitetika ady ratsy nyreto Siriana reto, ka rehefa tena tonga nahiratra ny mason'izy ireo teo voan'ny Samaria dia nitenina zany hoe ho asiako va, zany hoe vonoana avy ho aringana va, zay le toe-panahy. Kanefa Elisa olona lehilahin'Andriamanitra fa izy namaly hoe aza asianao izy, mo asianao zay nybabonao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao, rosony mofo sy rano eo anoloana izy mba hoan'ny sosotrony ary andehanany amin'ny tompony. Zany hoe baiky no nomeny Elisa na ny mpanjakan'ny Israely sy ny manodidina azy ampiseho fitiavana izy, fa ianao tsy manana eritreritra andringana azy fa izy mitady andringana anao. Ka rosoy hanina izy, meo mofo izy, meo rano izy hosotrony, efa eo am-pelantananao izy, efa namandresinao tsy afa manotra intsony. Ary zany rehetrarehetra zany ananantsika toky eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fahavalo rehetra tsy maintsy ilafilefina manoloana ny vahoaka an'Andriamanitra ary ho an'ny firenena manitsika zay tarainantsika hivavahantsika amin'Andriamanitra mba handeha mahitsy mandrakariva hiaraka amin'Andriamanitra ny mpitantana izao firenena zao, mba hidiran'Andriamanitra tsetraka any raha miaramila tsy hita maso ho fiarovana zao firenena zao. Ary amin'izay vanim-potoana izay ekoy ny fahavalo ho tsapany mihitsy fa miady amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, miady amin'Andriamanitra. Raha mijeritsika ny teny voasoratra any amin'ny Zakaria toko faharoa ny andininy roa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo manamarina zay rehetrarehetra zay, fa zao nolazain'i Jehovah tompony maro zay ampiseho voninahitra nanorana tany amin'ny firenena zay namabo anareo, fa zay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamasony, ny mikitikitika ny vahoaka an'Andriamanitra mandeha amin'ny marina dia mikitikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Fa indro aintsotra eo amboniny ny tanakozy ka ho babonindreo nanompo azy izy dia ho fantatrareo fa Jehovah tompony maro no naniraka. Toko zany omen'Andriamanitra zany, satria amin'ny vanim-potoana mbola enkinana amin'Andriamanitra ny vahoaka voafidy, ny vahoaka miverina amin'Andriamanitra lasa anak'Andriamason'Andriamanitra, ary mikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra zany mahita loza. Kanefa ny zavatra mitranga teto dia zao sabatra ny baiky nomeny Elisa amelezana andreto fahavalo reto, fa fampisehoana fitiavana fa resinao izy, tsy afa manoatra izy, nandamoka ny tetika rehetra nataony, fa zao meo mofo izy dia meo hanina izy osy mba hosotrony sy andehanany any amin'ny tompony, zany hoe mba hiverindreo ka hijoro vavolombelona any amin'izay naniraka rehefa avy eo hoe aza mikitikitiky intsony. Fa Jehovah no miady ho azy ireo dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ozy ny andininy fahatelo ambyroapolo ny mpanjaka faharoa toko fahaenina, ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandehaniny ary dia nakany amin'ny tompony izy, koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria ny vahoakom-pandresin'ny Israely, tsy tamin'ny alalan'ny sabatra fa tamin'ny alalan'ny fitiavana. Ary zay ny tariketra tazomitsika ny fitiavana ny lehibe indrindra, na inona dia zavatra mitranga mampalahelo ny teti-dratsy rehetra, kanefa tsy any amin'ny valifaty, tsy any ny tokony hofisainana fa any amin'ny fampiseho mpitiavana. Ary ny fampiseho mpitiavana dia ny fampisehoana fa Andriamanitra no mahery, Andriamanitra no miaro, Andriamanitra no mitantana. Ary amin'izay vanim-potoana izay reso azy ny fahavalo, tsy nahomby ny sabatra, tsy nahomby ny fidiny, tsy nahomby ny tetikady rehetra, dia tsy maintsy mandray fanapa-kevitra hoe aleo tsy kitikitehana tsony ireo, fa mahery ireo satria Andriamanitra no nomba azy. Inona ny tokony ataontsika? Mindray fo, mindray saina, mihaino ny afatra Andriamanitra mandrakariva manoloana ny toe-javatra mitranga, tsy midiky zany akory, tsy hiambina, fa ny fiembenana tsara indrindra dia ny fientehera amin'Andriamanitra eo amin'izay rehetra atao mba ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny fomba mahagaga hiaro
isam-batan'olona ary zany teny zany tena antonona indrindra ho an'ny isam-batan'olona, antonona ny tokantrano, antonona ny fianakaviana, antonona ny fiangonana, antonona ny firenena, miverena amin'i Jehova amin'ny fotsika rehetra. Tena ny marina tazoma, tsy amin'ny alalan'ny fampanantenana apokaty na amin'ny alalan'ny fihazonana ny lasitra fototra tsy mahomby, fa amin'ny alalan'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Toko sy mihina fa mbola maro ny zavatra mahagaga tian'Andriamanitra ampitaina ao amintsika tsiraray avy, mivantana amin'ny isam-batan'olona, miteny mety mandalo ady ianao fa io ny lalany aza mafoy an'Andriamanitra, fa hitanao ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainanao, ny fiarovananao amin'ny lafiny rehetra, na ny aretina na ny potoady, na ny zava-manahirana, na ny aya, na ny ady ara-nofo. Tsisy zavatra atao mampitahotra zany satria Jehova mampatsika voninahitra n'Andriamanitra rery any. Vavakitsika misaotranao Jehova Andriamanitra ray no ny teninao ny ray izay tonga aminay, teny feno fanantenana ary manoro lalina eny amin'ny toe-panahy tokony iainanay dia nanjangan'ny fitiavana mandrakariva aty anatinay, satria ny teninao Jesosy dia milaza raha naona ny fahavalonareo omenao hanina izy, raha mangetaheta meo rano sotroany, fa amin'izany dia anambatra vainafy eo tampon-dohany ianao, ary Jehova no hamaly soanao. Izay ihany ny lalana, fantatra fa andraisana fahasoavana eo anatrehanao Jehova Andriamanitra ray, koa dia mangataka ny fanahinao masina mba hiasa mandrakariva ao anatinay, mba tsy nitoetra ratsy anana ny fahavalo ty ady no toetranay, ny toetra ny firenena, toetra ny fiangonana, fa mba fitiavana mandrakariva no anjaka, ka mba haizanay mangina araka ny baikinao nomen'ny zanak'Israely eo, ilazao ny zanak'Israely mba hangina fa Jehova niady ho azy, dia torak'izany ihany koa niady hatrehan'izao firenena zao tompo. Fantatrao zany, mampianaranay hangina manoloana ny sitraponao, dia matoko sy mihiny fa ny voninahitra ao dia ho asehonao mandrakariva araka ny teny fikasana izay nomenao. Hiaro ny filoham-pirenena ianao, hiaro ny firenena malagasy ianao, hiaro indrindraindrindra ny fiangonana ianao, mba tsy fiangonana izotra amin'ny tsy marina, fa fiangonana tena hiverina tanteraka ao anatin'ny famarinana teninao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo mitsika mandrakariva.